Plasy tombavy ny fotoana ny fandraisantsika ny vahiny atoandro eto amin'ny radio Antsiva. Andriamatoa Salia Mysteria na Mystère iraky ny avo no vahintsika eto amin'ny radio Antsiva. Miarabanao Mystère mivahiny indray eto amin'ny radio Antsiva. Miarabanao monsieur Albert Michel, miaraban'ny mpiainany koa ny tenako ho amin'ny zakasitranany ny fiadanana. Tahiry Ramiljatovo Patrick Rakotonirina no misana lafin'ny teknika tokony atenaina no mampita ny sary sy ny feony antsika injo. Topilasy tombavy anasako anao mpanajana ary hiaraka dindinika amin'ny vahintsika amin'ity atoandro ity. Mystère inona no mety hoe fagnampy ny vaovao entinao satria miresaka amin'izany Mystère zany ohatra ny hoe fony Mystère koa ve ny ambaranao amin'ny akapobe? Toko satria zahantsika matetika averiky any be tokoa ny zava-miafina tiako hoe tsy nina felona akory fa tena zava-miafina mihitsy. Maninona no hoe zava-miafina ary te ho afenina fotsiny koa ve dia ny marina dia hoe misy ange manatsofina mihaino fa tsy mandre, misy manamaso mijery fa tsy mahita. Ary manantena ny tenako fa fivahinianana tahaka an'izao zany a dia mba handre ny mpiaino satria misy tokoa ny hafatra izay tiako ambara. Ambarako ihany hoe dinika sy alasarina 2020 dia eto amin'ny Antsiva zany amin'izao fotoana izao monsieur Albert misy hevitra fito indray no resadresahako angamba ny loha hevitra fito dia heveriko fa mila tsofina tsara sika rehetra satria be no manatikatina ary be koa ny tia lalany hoe inona ny marina ary ny marina tokoa no mampiazakazaka sy tsy mahatafandrimandry dia manodidina an'izany no asiako resaka tompoko. Ireo fiteboka fito resahanareo mahakasika ny tontolon'ny fiainan'ny fiarahamonina ve sa mahakasika ny politika sa mahakasika ny hoe ara-panahy zay teboka zay? Voaray daholo angamba izay resako rehetra izay sady atomboka ihany manararoatra manenjika fotoana antsika no mandroso sady teboka voalohany daty ny fairaika amby roapolo androany niniko tonga mihitsy ny fairaika amby roapolo ary averiko mandrakariva ny hoe manamarika zava-dehibe ho an'ny tenako sy ny mission-ko manokana ny raika amby roapolo dia averiko kely any satria mety hisy fanioan-kevitra tany aloha efa hitanareo sy hojerenareo koa dia mba tsy fanindry reo zany fa mandroso tsikelikely raika amby roapolo izy voalohany indrindra aloha famaranana an'izao tontolo izao taonjato faha raika amby roapolo aza mieritreritra ntsony hoe iaho hoe isy ny 2040 2100 2200 2300 metra an'izany raika amby roapolo dia averiko mandrakariva io zavatra io any rindrina mandrasarasany hoe ahoana tokoa moa fipetraka izany fa ny toromarika sy fizarana samihafa dia ho alefako amina réseaux sociaux koa ankoatra ny fanioan-kevitra ohatran'izao dia mareko moa fa najango tamin'ny décembre 2018 tamin'ny Facebook ny fanioan-kevitra amin'ny page anankiray nisy antony dia manomboka miverina zao amin'izao fotoana izao dia misy any amin'ny compte Instagram ihany koa dia ankoatran'izay dia manao hevitra amin'ny toerana samihafa mety amin'ny tendrombohitra mety amin'ny radio mety amin'ny télé fanioan-kevitra na itsika samihafa nataoko ireo tsy ndriko tsara hoe raika amby roapolo io fa isaky ny fa raika amby roapolo volana zany dia misy fanioan-kevitra nataoko mampatsiaro anao fa tsy mety an'izany tsika ary mitandrina fa mba tsy voarevilevy ny zavatra samihafa. Faharoa Salia Mysteria Saliara jambokinaka mba tsy ho very ianao hiverimberina amin'ny teny mahitsy fotsiny amin'ny dika tsotra zany dia ohatran'ny hoe iraka amin'ny teny latina sy ny hafa moa zany nazony hoe apôtre hoy izy na apôstôly na apôstôlos andikany azy fandikana malalaka be reny iraka iraky ny avo indrindra dia atsipoko ny hoe voasoratra ny hoe izay mandray anay dia tahaka mandray zanaky ny avo indrindra mandray ny fahasoavana mandray ihany koa ny fitahiana samihafa mandray ilay atao hoe ny fiadanana amin'izao fotoana izao raha mandeha ianao dia tena tokony mahatsapa an'izany fa raha tsy izany dia diso ny lalan'ny tena zay mandray apetrako tsara mandray am-po mandray ao-tsaina mandray amin'izay mety andraisanao azy rehetrarehetra ary raha teo Mystère iraky ny avo indrindra dia mamangy ianao amin'izao fotoana izao mametraka ny hoe ny fanavotana ny firenena nanomboka tao aorianan'ny décembre 2024 dia ampelantanany avo indrindra ny olona zany endrika anankiray efa hitanao isan'andro ny mpitondra eo ihany rehetrarehetra manao ny andraikiny fa ny mandray an-tanana dia ny avo indrindra misy ady varotra ataoko eo tsy hoe efa ny avo indrindra dia andeha tsika menakavy ianao izay tiatsika tsy peko fahafatosony zany fa
ny tokony ataontsika ny ady varitra apetraka de hoe mbola manao ny antso mandrakariva ny tenako ho any rehetrarehetra voakasika zany mikasika ny hoe manomana ny conclave fiboana misotro misy albert namerina mihitsy fa tena izay le izy am'izao fotoana itenenako zao olona eo amin'ny 10 eo nefa tafahona amiko tsy pieko ny hoe tsy mamorovory olona ny tenako hoe mihoatra ny folo na mihoatra ny zany na mihoatra ny 5 mandeha tsiraray ireo conclave reo fa zay le miavaka indrindra tiako apetraka amintsika hoe tsy famorovoriana olona io ikonikonina na tahaka an'izany sanatria fa fifandraisana amin'ny vatana amin'ny tsiraray olona napetrako moa le hoe reo rehetra manam-pandriana hitondra amin'ity fireneny ity na ny efa toerana na mbola ho avy na mpanohatra na tsy mpanohatra n'olon-tsotra de misokana varavarana zany amin'ny fihaonana aminao amin'ny conclave zay ataoko de misy fepetra sy ataoko hoe foto-kevitra telo zay tsy afa-misaraka voalohany mihaino tsara tsika ny fanonganam-panjakana de alaviry ny impito mandevitr'olona tsy miaraka mystère ianao raha vao manakaikaiky an'izany ny fisainanao miaraka anantona azany ianao de efa manalavitra ny lalanao anao avy hatrany faharoa ny fanotohinana ny fiandrianam-pirenena de alavirina impito mandevitr'olona faharoa zay raha vao mieritreritra anao ho any amin'izany azakazaka izany de aza manantona fa tsy za le olona ny fahatelo de ny hoe fitarihan'olona an-dalambe hitokona sy ny tahaka an'izany de alavirina impito mandevitr'olona apetrako tsara io fepetra eo tiako aseho aminao tiako apetraka aminao hoe ny avo indrindra no mitantana ka tsy miplanina ny olona sy izao mpampanantenana zao ataoko hoe zavatra rehetra na mano na inona tahaka an'izany ity an-tany no arahanao fa tolo-tsainy avo indrindra afakely io araky ny teny mandrakariva manao hoe tahaky ny avo lanitra sy ny tany ny fihevitra sy fihevitrareo dikan'izany rehefa manaraka an'io tsika dia tena lalana hafa le mety hiteny ianao hoe sarotra be zany zay aloha de amin'ny tany any eny zany indrindra mahatonga mametraka an'io conclave amin'ny fihaonantsika satria afaka mifampidingiksika afaka mifandresy lahatra de avy amin'izany dinidiniky izany no afantaranao hoe tsisy tokoa ny lalana ivoahana satria tena anakombona ny vavanao mihitsy rehefa mametraka an'ilay paikanao samihafa ianao fo iza hoe rehefa miadevitra tsika de hitanao hoe eny tsy maintsy zao tokoa no fanapahan-kevitra tsy hoe fandresena lahatra daladala zany na hoe fanaovana tsinitsinina anao fa te ilaza aminao hoe misy olona latsakaina misy olona sahirana mandeha tsy manana mpisolo vavy reny mba miandrandra koa reny zay ndrandrano zay efa manana ny ambyamby zay tsy elonana mihitsy mba be de be miandrandra tianana an'izany azo atao manana an'izany mpanakarena ny firenenao manana ny ambyamby mihitsy fa ny heveritsika ho mpitondra sy mpanapaka ny famezivezy teo no mety tsy mahita an'le irika any ampotiny efa be de be ny ezaka ataony rehetrarehetra tsy miditra am'izay fa hoe le tsy mahafaka an'le fahasairanana mihitsy sy le mampitarazoka an'le fanapahana ny olona satria ny vavolombelona ny tenako milaza mono hoe misy olona latsakaina hitako mihitsy tsy fampisakafo de tena tsy ray tsy roa tsy telo de malahelo ny tenako hoe misy adidy mihitsy ambadika izany zavatra any ka tsy hamendry fendro anao akory fa hoe hitady ny vaolana tokoa tsika roso amidingana sady manaraka ako de ny amin'ny hoe 5 7 reny tontolo ny abakabaka atiako sinaresaka kely aloha manao hoe misy vaovao efa enonareo sy vitanareo any amin'ny réseaux sociaux any kasika ny hoe misy filaharany kitana raha nen'io zao androany 21 janvier 2025 de misy any atao hoe alignement planétaire misy vitivitsy hita misy vitivitsy mbola tsy hita ihany keo tiako apetraka raha nahatsikaritra maly de nisy aloha teny amin'ny masoandro dia zany hoe misy ohatran'ny faritra boribory mandinina masoandro dia samy manana famakiny azy rehetrarehetra fa zavatra apetrako fotsiny misy zavatra mananotanina nge am'izao tontolo zao apetrako sary zay ny tsiambaratelo na révélation ambarako aminao anatin'izay de hoe tsy afaka ny teny ninina aminao ny ngeza maneran-tany mikasika ny zavatra mety mananotanina mahakasika ny hoe hain'ny olombelona antapitrisy mety vototoana fa raha misy zany de ho feny manakariva anjaranao manakatra ny tiako ambara fa efa nametraka fipetra hoe amin'ny 2025 tika hatramin'ny 2028 manao ezaka be 2029 ito inona ny zavatra hitanga fa hoe tenina misikim-ponitra mamono tena mihitsy raha zay nilazana azy mitondra ny anjara brika amin'io zavatra io satria raha tsy azonao le tokony azonao de very zava-lehibe anao ty ambony tany tandrema ho fitaky ny toromarika sy ny fitarihana diso
rehefa miteny ohatran'izany dia misy olona anainga zavatra eo ny fanavotana ny fanahy ny fanafody tsara indrindra dia misy zay mananontany zao tontolo zao a dia efa mandefa ny antsy mandrakariva zany a tahaka zao ataoko zao manaraka nazakazaka ny fanala hitokana ho izy ositra sy tsodrano io moa zany omena an'izay mendrika rehefa tavoana amin'ilay ataontsika hoe nareo efa miresaka zany eto amin'ny fandarana homme providentiel na tsy haiko na femme providentielle zay lazantsika azy mena ny ositra mena ny tsodrano rehefa tavahoana rehefa tafatsidika any mystère nareo a dia miresaka tsika dia mifanadiady dia raha ianao no tandrify a dia menanao ny ositra sy ny tsodrano hoan'ny firenena ity tsy misy hoe anelingelina an'izany izy tsika interruption na ohatran'izany ny fitondrana efa misy io mandeha amin'ny lalany tsara fa ny olona tsy maintsy tadavina le hanafaka ny firenena ny mpitondra moa zany efa nanao voakanjo foana moa zany iny a enoko fa fareny sady a hoe raha misy ny onana aminy a dia voninahitra lehibe zadiko io ary everiko fa tsy azo dinganina zany fa tsy afaka mandeha amin'ny eritreritrytsika fotsiny tsika sy amin'ny fisainantsika fotsiny tsarovy fa matanjaka dia matanjaka ny tsindry ataon'ny maneran-tany ka tsy vitany ambopo na ny diplomasia tranaingy everiko fa lehibe zay zany fa lalahidy a tokana manaraka resahako mikasika ny fiangonana ny andro farany ozy raha misokatra ny page io raha hitanareo any dia zay fv dia misy paraky zay amiel tsy dia resadresaka an'le hoe inona sina ao anatiny fa ny azoko ambara fotsy fiangonana ny andro farany hoe nitsangana fiangonana miteraka amin'ny roapolo volana janoary ity zany nanaovaka anao ofisiel aminareo zany hoe fitsangana fiangonana ny andro farany dia apetrako ny fanamarianao hoe te hiaina ny fiatanana ave ianao te vonjena ave ianao ary mangety eto amin'ny famarinana dia tahaka an'izany a antso zany ny tokony renesinao amin'izany lalan'izany dia hoy aho hoe mitoy ny antsoko manao hoe mivoa eo aminy ianareo ry oloko raha misy olo ny avonitra amin'ity firenena ity sy maneran-tany a dia fotoana ivoahanareo a andeha hifanentanitsika fa be ny adiditsika eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo zao misy tsiambaratelo maro be mbola tsy maintsy ho resahako sady hanetanako anao andinika kasika ny lanitra ny paradisa ny ely ny avo be petraka moa fantanina iza hono ny vadinikaina ny soratra mbola mety miafinafina ny ambadimadika any amin'ny hoe baiboly ny faharandro inona io kristianisme io inona ny kristianina inona ny jiosy manao hoana ny fanavotana be dehibe ny zavatra resadresahana amin'ny fotoana mamety azy entoko somary hiditra kely any misy satria somary efa lavalava ihany zay fanazavana zay a ny fotoanantsika koa somary miazakazaka ono a ho amin'ny taona 2024 inona ny mety hitranga ho ianao a resaka ara-politika ave io satria hoe any amin'ny taona 2024 ny fotoana fiafarany ny fepitoam-piasany ny mpitondra ankehitriny antony ara-politika ave le hoe inona le hitranga satria mbola mifono mystère daholo zao zany zavatra resanao tahitra koa zao mahinanao hoe 2028 tokoa zao no fataperan'ny mpitondra tokoa raha izao mifanitsy angamba le tsy nikajy mystère ndiko apetraka le mission telo taona ambarako io mifarana amin'ny 2028 satria 2029 29 le 19 2029 dia ambarako tsara hoe misy fahitana zany tamin'ny heriny a tamin'ny farantaona tsy zay nidesaka misy fahitana hitany teny ihany koa fa io moa tsy mitaky fotoana ny tenenana azy hoe tokony tenenana azy 2029 misy zany a raha efa enkeninareo fa mifanissinitsy amin'izany a hoe misy vado be manidina ny ambony any dia mandalo ety anelanelan'ny volana sy ny tany izy io zany ively hoe météorite ave météorite izy ianao zany indrindra ny amin'ny 110 millions de kilomètre angamba ny technicien mahay sara anelanelan'ny volana sy ny tany ny tiako tsindrina dia zao tamin'ny 2012 manao tombatombana ny zao tontolo zao no manam-pahaizana rehefa nanombatombana zareo a dia niresadresaka ny 2012 tsy overiko tsony fa ny fandarana ny aloha nareo mandinika sy miaino dia nambarako fotsiny sy tiako averina eto dia hoe mbola hiverina ny phénomène 2012 zay zany tsy fampitahorana anao satria enonao ny fandarana ny aloha ny anton'izay dia mananotanina zany 2029 foa inona ny zavatra hitranga eo satria misy faminaniana nisy vision zany fahitana efa hitan'ny tena zany
manakasika an'iny fa mbola misy lafo mbola angatana amin'ny avondrindra ny fanazavana misimisy ka zay ny tsy tentenenao foana fotsiny fa hoe miomana tsika fa sao de efa io le izy fa tsy hoe mpaminany koa mantsy ianao de privilégie ny éternel hoe ataoko an'izao anao de ohatry ny olona rehetra anao izy manana miafatra fa ny anjaranao de mametraka ny milaza ny afatra amin'ny fotoanany fotsiny zavatra manjavazava ka apetraka zany 2029 zavatra mananontany politika avy eo izy ianao sy ny takan'izany plutôt izy io korotana zay azoko tenenina korotana atao anatin'ny firenena sy manerana an'izao tontolo izao fa ono isan'le hoe fiboana mozy izy ianao ao anatin'izay hoe ina le ao anatin'le hoe ina le anaovana le dinika ao anatin'le fiboana satria ny antso ataonao zao de ohatrany hoe mety efa ny mpanao politika saingy hoe ozy iany hoe tsy makany amina fanonganam-panjakana na fanohitoinana fiandrianana na fidinana an-dalambe fa inona no tena ho resahno anatin'le fiboana maninona ny hoe raisina tsirairay fa tsy hoe rehefa mihiboka zany ange de miara-mihiboka ao ny rehetrarehetra de rehefa avy eo mamoaka ny katolika ohatra mamoaka setroka fotsy fa misy fanapahan-kevitra lehibe niraisina ao anatin'le izy misy fanapahan-kevitra ivoaka avy eo anatin'le fiboana misy fanapahan-kevitra de inona le fanapahan-kevitra entoko voalohany aloha zay mampiavaka an'le fiboana atao mystère zany zay hoe tsirairay le izy fa tsy miaraka be fa antso natoky ihany koa tamin'ny 2013 hoe meko tapakandro ny mpanao politika rehetra ho tamin'izany zany ny fanampy tovitovy am'izany le izy tena mifampidiniky tsika tahaka antsika sy ianao zao mandritra ny tapakandro ianao manadikadina za manadikadina anao ianao mitondra ny hevitra za mitondra ny hevitra de mifandresy lahatra atsika ara-politika io sa ara-baiboly satria fitantanana ny tena votoatiny hitondra ny firenena dia ny politika ny fototra fa mety resahanao ny hoe zay koa manana ny inonay de mandresy lahatra anao mifandresy lahatra atsika apetraka tsara ny hoe tsy maintsy andresy lahatra ao anao ahako ary zay ny adidiko anao tsy maintsy aro tena tsy maintsy ametraka tsara ny ko zay iverinao fa mitombona de apetraka ny hoe raha maheno feo ny avondrindra ianao raha renao ny antsony de anao le izy tsy manambany anao mihitsy ary miantsony rehetrarehetra amin'io fa ny tenanao tamin'ny farany tetra hoe manana tareta maro de mifanatrika amin'ololoha ary tsy mifidy amin'ny taranja rehetra ninona zany sapampianarana nataonao zany na takan'izany fahaizana anao de manatrika ao de afaka miano aminao tsara mihitsy ny tenako fa hoe andresy lahatra anao any hoe miavo indrindra araka le teneniko tamin'ny farany no mitondra an'izao firenena zao sy tokony hitondra ary olony na olona manaiky hoentina na olona resy lahatra am'izany no tonga eo tsy hoe lasa tsy maintsy mivavaka aty ve anao na takan'izany tsy hany ny zava-dehibe zany hoe olona apetraky ny avondrindra zany efa tsy hoe fidina zany hoe mitovitovy fijery pasteur Mayol ihany zany ianao zay sa manampy amin'ny pasteur Mayol ho tonga am'izay toerana zay tsy mitovy aloha iny moa asiako resaka fa fotoana mamety azy mitondra an'izay anao zay fa ny zavatra azoko ambara fotsiny de hoe le olona ho tonga ny mifanatrika amin'ny tenako zany tsy za le rotsaka aloha zay de tsy toviako amin'le resahanao teo aloha tsy hoe zany le manomanomana ny tenako ilatsaka non fa hoe le olona mifanatrika amin'ny tenako mahafeno an'le fepetra mandritra an'le conclave zany dia mivatana tahaka an'izao resahantsika zao ny fampiresahana hoe ianao no mendrika na hoe sitina aloha tsika mandinika de apetraka amin'ny avondrindra ny hoe fanapahan-kevitra fa voray ny hevitra sy ny mombamombanao rehetrarehetra sy ny zavatra tianao atao tsotra le izy tsy zavatra hoe izy fombafomba be fanampy fotsiny de hoe atsidiko révélation kely 2000 alohan'ny diran'ny président Rajaonamampianina pouvoir de nisy olobe anankiray nanantona ny tenako nanomana ny hoe conclave ahako de tamin'izany fotoana za moa de niteny aminy aho hoe nisy fandalinana nataonay teo resaka soratra masina resaka zavatra madinidinika zay de hoe taminy hoe raisina ndraikitrao am'ty fireneny ity de ozy izy hoe averiko ny teniny raha tsy Jesosy Kristy mihitsy ozy izy mitsanganao anoloako miteny ohatran'izany teninao zany tsy andeha ozy izy ho an'izany fireneny zany de ozy hoe efa menanao ny toky sy andininy ary ny raha nanahita tetra fa tsisy fanamboamboarana fa fantatrao ny fomba nitondratsika azy teo de vorainao le izy toy izy hoe anjaranao ny sisa ina zava-nisy dia niodina ny tantara dia lany ny firo Rajaonamampianina rehefa niona tamiko aloha taty aoriana nanana olana izy litige ny zareo tany nananana tany asehony ana hoe takataka an'izao ny ambassadeur an'izao reo sarinay miaraka tsetsetsetra miaraka amin'ny firo Rajaonamampianina izy de izy za hoe inona fa tsy nagoavana nataonao
zay teniteneninao zay za ho izy ianao na nisany nanampy azy a za nanao an'zao fa ngatsy ianao ano nomena an'ilay tsotra tsy ianao ve nambara teto fa tokony andray tonga dia nitsamboatra atao amin'ny seza le ranamana dia nitady lalana nyvoana fa nga misy ifandraisana zany izy sady nitsamboatra izy toy za hoe zay le hoe ompilantananao fa navototra ao dia any monsieur rajonamampianga zay tsisy nanam-po mihitsy satria ianao no namena azy a dia nomena olona le izy izy zany olona resanao zany mba tsy tononiko aloha le olona anyriana tsy mitotononiko ihany fa olobe izy fa dia menao azy ao le zavatra dia zao anao vototra nytiako apetraka ao anatin'izay zany de hoe hafakely io conclave io ary na de hoe tsy voatery mandeha amin'ny finoana fotsiny azy ianao satria mety mbola resy lahatra ohatrao fa afaka miresaka tsika de ao anatin'izany a ty ireo olona toka efatra sy dimy resaka tamiko ohatry hoe ololom-poana misy olobe atao amin'ny firenena manamaiza azy daholo tsy ololom-poana mihitsy averiko tsara zay de miandry anao zany ao anatin'izay ny tompoko ia nanambara anao to fa mitady olona navitra azy ny firenena ianao nefa milaza fa hoe eny mpitondra fa eo fa mandeha tsara ny lamina rehetrarehetra mifanohatra ve zany tenin'ny mistery zany sa misy ifandraisana miverina kely tamin'ny resakitsika synao farany décembre 2024 io zany no tapitra ny ositra tsy tsotrano fa ositra tamin'ny andriamatofo koa miperinasa kehitriny dia nanontany anao tamin'izay fotoana zay hoe nidika an'izany ve ohatrany hoe tapitra ny fepotona fitondrany io zany tsy zay tsy zay ao fa ny ositra ny tapitra dia mila ny ositra vaovao ary zay mahatonga miantso anazy hoe ianao aloha zany efa privilégié fa ngay fa nandray ositra tokoa moa andriamatoa andrajoelona nandray ositra taiza izy dia iny le ositra ndraisiny eny toko androandray koa ny reveleko ampahany satria fa tamin'ny heriny efa nitazomiko aloha mystèry ampahany azoko ambala de hoe mitovitovy petraka tsara tamin'ny ositra azon'andriamatoa erajaona mampianina ny ositra azon'andriamatoa filoha ajany koa le mystèry ny azoko ambala fotsiny de hoe zay mandray ny ositra ka le ositra ve aviaizany horaisina le ositra mystèry zany ositra zany fahafantaran'ny olona azy de hoe ositra avy amin'andriamanitra tahaka nanosorana ny davida ho mpanjaka avy amin'ny avinindra tsisy ositra avy amin'ny olona tsy mahay zavatra tsika ary mandainga raha tsika no mavita ny saosao fa mpitondry tsika de manome tanana tsika miaso anatiny a fa tsy tsika no zava raha mirehareny am'izany de fa tsoina fa de nivoninahitra ao any avilindra reriany veriko fa lehibe sady iny ao anatin'io ihany ianao a conclave piko kely ny hoe ny politika maneran-tany tandremo a aoka tsika tsy ho taraiky raha miresaka zao tsika momba ny investiture fa fito amby efapolo ny andriamatotra farany teo vo natrehantsika teo resahana sy naverimberiny hoe souverainisme patriotisme re ny international des nationalistes inona moa no zavatra madiky zany raha manasa fotsiny izy ohatra ny ngeza maneran-tany zay fantatsika fa milona be ao anatina mialatsiny amin'ny teny mana hoe ampimamba sy ny fanavakavahana manakaiky azy iny hoe suprématie-ny fotsy zany any hoe ny fotsoditra ny ambony ary izy mametraka tsara fa mivoaka ny mexikana mitanyny rehefa tsy ara-dalàna ny taratasy mandeha daholo sy sisa sinisy tika petraka mananontanyna loza mananontanyna atsika hoan'zao tontolo zao io saingy misy lesina ve azotsika takarina maninona izy ohatra mametraka le trio infernal ohatra hoe Jeff Bezos Elon Musk Zuckerberg zay mampatao ohatra ny Europeanina am'izao fotoana zao satria hoe manana ny lanjany reo miresaka teknôlojia misy zavakarabola sy ny takan'izany efa menandraikitra raha teo firenena amerikana tika petraka ny hoe ohatra tsika mahita trio hafahafa ny Telma Orange Airtel zay vahiny no mitatana an'izany ataoko hoe zato isan-jato manindry firenena tahakanao ary tompony ataotsika hoe ny fahefana zay tompony ny information tsika na ny outil ny anaovana ny information ohatran'le zany afaka atao miainanao amin'ny fotoana rehetra afaka atao ny manao ny zay tiana atao am'le firenena zava-misy zany de zao mamely anao ny amerikanina zao de mangovotra Europe fa ianao kory Europe ianao kory la Frantsa ianao kory firenena mpamelany Afrika de manao ny ataonao inona ny zavatra nambarako tany aloha de ny hoe afandarana aloha miresaka an'izany averiberiko mandrakariva hoe zay rehetra ataonareo aminay ihany angely mivaly aminareo hoe ndrehatra Californie tsy asiako resaka be raha ny vaovao fa mandritra zany fotoana zany koa ny mirehatra ty Madagasikara mirehatra ny alarovana samy hafa ohatra mitady miara rehatra zany de mirehatra ny any aminareo rehefa avy eo
tsy teny betsaka tsy mbola fotoana anyriana manao révélation tanisanisa de fa hitao pitsopitsona resaka be dehibe aminao hoe tsy tonga ho azy nge hoe fa ny zavatra mipetraka aminao fotsiny de zao araony vaovao fa mitsangana ny olona avinitra eto miteny aminao hoe zay rehetra atao eto Madagasikara na tsara na ratsy de jerevony ny fisehony any amina dimension hafa eo amin'ireo firenenareo tsy maintsy mifandray io ary tsy afa-misaraka de zany zany rehefa anjara biko etiny tena ankony amin'ny hoe fampiononana anao fa tsy hoe afaka ataotao an'izay tiana atao fotsiny ny firenenao raha am'izao fotoana zao no leheriny avilena nambarako mandrakariva lalina fa dinio sy verimbereny zavatra andresahana ahafahanao maka azy ny tena momba ny hoe matoa 3.0 3.0 zany hoe Madagasikara tozazy mito Madagasikara tonga firenena afaka 3.0 io zany hoe tsy ultralibéralisme na libéralisme sauvage ny matoa 3.0 Madagasikara tozazy mito 3.0 tena inkio ary io tsy mbola nomeko na iza apetrako tsara efa ampahafantariko izy na iza koa fa anisany vahaolana fototra io an'ilay mahazo any tsodrano hoe zao ny fomba hitona anazy zao ny fomba fanaovana azy fa ny filoha ampianasa ankehitriny de efa mampiasa mandrakariva ny ataontsika ouverture fa somary mandratradratra ny tandrefana tsy moramora ny tandrefana mahita ny etsika zay ataony manao analyse politique isika matakatra tsara de apetrako hoe tsy afaka nandratra anao izy ary tsy afaka naninona anao hatramin'ny décembre 2024 satria nisy ositra anao teo fa au delà an'izay de miady amin'ny fisainanao sy ny mpanolotsainanao anao ary amin'ny fahefana rehetra zay mety anananao tsy fampitahororona tsy fampitahorana zany afaka tsy rarahinao hoe jerenao fotsiny ohatran'izao fa ny adidiny tena de mampafantatra an'izany hoe misy adidy tompoko de mizary mandrakariva Madagasikara njerentsika tsy olona dia everiko fa hoanina makendry zany fa fito Madagasikara sy ny politika ho avy averiko ihany ny hoe fanavotana ara-panano andrasan'ny Madagasikara misy olona avin'indra eto amin'ny firenenao misy taranaka avy amin'ny avin'indra eto amin'ny firenenao reo ny antsoiko sy taniko ho anareo diaspora tamin'ny révélation nataoko tamin'ny fibohana anankiray miaraka tamina mpanao gazety roa manamaiza azy eto amin'ny firenena de nambarako ny hoe ny diaspora zany de ozona ho an'ny taranaka Israely mety ozy anao zaka taranany bon resaka avy zany fa mety tsy fantatrao efa ao anatiny ianao ozona nge zany hoe disperse d'Israël zany hoe matoa anao naparitaka de nanota ndazamenao ny taolohanao rehetrarehetra de mandova an'izany ianao anatinao any de ho an'ny malagasy anatombo ianao satria mety any ivelany mandray dollara mandray euro fa tsy mihoatra an'izany miaina tahaka ny rehetrarehetra any ianao diko apetraka zany de nantso anao ny tenako manao hoe aza vele ady rery niraky ny avindrindra misy ady rahantsika tokony ianao raha olona avindrindra anao de mandeniteniko de misy etsika tokony ataontsika ao anatin'izany ary averiko ny hoe efa tsy misy pia ny firenena amin'ny ara-panahy aloha ny amin'ny ara-nofo be dehibe ny manao zavatra de miazona an'izany ny tenako mampita ny heriny avindrindra mametraka ny tanany avindrindra am'izao firenena zao manampatonga azay mendrika hitondra am'izao firenena zao amin'ny alala ny teneniko an'izany satria firotoana no isaina am'izany tsy fantatro fa de manomana antsika ny am'izany misy famatsim-bola zao azo firenentsika marobe ny États-Unis na me 180 millions de dollars ny arabo na mety aiko 10 milliards de dollars ny banque mondiale moa mbola manao resaka conditionnalité tsy fantatra araka ny fombany voly zany ary tokony havita zavatra ny firenena fa raha miampy ny heriny avindrindra zay ny adivarotra le fanambarako tsika aloha de veriko fa tsy hanao fontsika farany inona mampisahotaka sy mahataitetra anao ry malagasy de miteny ny iraky ny avindrindra manao mitony arao ny tolomarika zay lefa aminao am'izao fotoana zao alaviro ny korotana amin'ny fitariana samy hafa etseroa alaviro misy choix civilisationnel angamba ny teny mety alazana azy mety andrasa zao firenena zao plus que civilisationnel mihitsy satria tsy fanamboaran'ny olona na fandraisana anjarany sain'ny olona fa efa endrika hafa mihitsy anjaranao mba tsilotsilo matakatra hoe hoentinay za de andeha ho aiza fa alefa aminao fanasana ary vavolombelona hita maso ianao ankehitriny fa tsy tatarainy de misy mpiasam-bazaha sy iraky ny raisam-pirenena marobe tao amin'ny firenenao de ireo mpanao politika anao zany
fireneny vahiny ao an-damosiny manao sitrapony vahiny izy fa ny sitrapon'ny firenenao ve mba nieritrretiny na omeny avaram-patana de zany mihitsy nitarihako anao hoe misy tolotsaina sy lalana hafa misy ampira matanjaka mifanandrina sy mifandratra eto ambonin'ny tany ary tafalatsaka eto aminao avokoa izy rehetra ny sinoa ny amerikanina ny rosianina ny eropeanina ary ny arabo de hoy za hoe hitangoronany ianao am'izao fotoana zao hainao ve ny maka ny anjaranao anatin'izany ary ianao ve matoky fahafolaka azy tany aloha tany a fa nitenitenako tany ambadiky ny telo amby folo sy roa arivo ny hoe raha tsy tafahomanytsika malagasy am'le firaisany olona ambarako ankehitriny le hoe amama accord malagasy ao malagasy aiky malagasy sa malagasy raha vao tsy tafahomanytsika fa mbola resin'ny ambo resin'ny fitiavatena de mamon'olona tsika ary mamon'olona tsy fafabela ka de apetrako tsara ny hoe teny mbola velana za tsy manana loko na inona na inona filora valomana raha tonga teo fitondrana ny tenako nanambara ny fiaviany tompoko apetrako tsara zany ny tenako ary nantanimponao gazeta tamin'izany fotoana zany hoe rehefa tonga pouvoir izy asa roa taona fitoana tateorina nanambarana azy de izy hoe rovina anao ny anao filora valomana de izy rehefa tsy eo pouvoir atsony izy vao mety eo aminy raha atranony masina androndrany tompoka tsy mbola tafahoana aminy ary tsy hoe fitiavana ny tsy te eo na nantakana an'izany fa amiko lalany avo indrindra ka raha tsy tafahoana mihitsy a zay mandra-piala ety tsy zay zava-dehibe asa mihitsy zavatra tokony takarotsika anatin'izany eny tompoko somary efa dina ny fotoanatsika mistery betsaka ny nambaranao reo betsaka ny tiana ho ambara ao anatiny ny fotoanatsika nefa manapetra ihany efa dila ty 5 minitra zao ny fotoanatsika kasitrahako anao ny tondra zay dinidiny zay tamin'ty sorako anao sady ny teny kely fotsiny teo mba zamboliko sao de misy maratra mikasika aniny hoe tsy eo amin'ny filora valomana ny tafoana sy ny sisa tiako apetraka hoe tsy olona mihitsy no anindra mystère fa ny avonindra veko fa zava-dehibe zay ampahita raha ny antiviny ty ny avonindra aoka ny mazava mazava misaotra tompoko misaotra monsieur rapia misaotra ny technicien soratsika ihany ko tahira mihitsy toko patrika rakotinirina ny sana lafin'ny teknika tokony natenaina nampita ny sary sy ny fio tamitsika mpanaraka ny tambatsotra serasera raha ala amin'ny valora sy sasany ny fandarana ny marina erahana amin'ny Ismail Razafinarivo tompolasy tombovavy asaiko ampanajana hatrany ianao hiaraka aminay isaky ny amin'ny ora iray ny Flash Info eto amin'ny radio Antsiva manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny songadina maneran-tany any amin'ny 10 ora tolakandro makasitraka antsika rehetra ary tompolasy tombovavy